Fa ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra moa isika amin'izao fotoana izao ary mazana rehefa ao anatin'izay vanim-potoana izay dia misy ihany koa ny fahatapahan'ny jiro. Enti-miatrika izany moa dia maro ireo orinasa sy ireo olon-tsotra izay manana fahefanao amin'izany no mampiasa ireny Groupe Electrogene ireny ka anisan'ny izany moa ny ao amin'ny Materauto. Tsy afa-misaraka amin'ny asa mandrarafanao isan'andro ny herinaratra. Ho fiatrena ny fahatapahan'ny jiro izay mateti-pitranga rehefa vanim-potoanan'ny fahavaratra toy izao dia maro ireo izay misafidy ny ampiasa Groupe Electrogene toy ireo izay hita ao amin'ny Materauto Akorondrano. Ny Groupe Electrogene moa dia ilaintsika amin'izao fotoana fahatapahan'ny jiro matetika amin'ny fotoana fiavian'ny orana. Dia ny Groupe Electrogene atolotra Materauto dia Groupe Electrogene marka Ferguson. Ferguson dia efa fantatra maneran-tany mikasika ny tracteur agricole sy ny Groupe Electrogene izay mamatsy ny mampiasa rehetra hatramin'ny hôpitaly ny ireo mpiserasera tarby hatramin'ny mpamatsy herinaratra koa dia mampiasa ny Groupe Electrogene daholo, indrindra koa fa ireo mpitrandraka arenan-kibon'ny tany sy ny birao rehetra mila herinaratra. Fourchette de prix na vidina groupe manomboka eo amin'ny 30 tapitrisa eo ny kely indrindra. Ary ny groupe misy ato amin'ny Materauto dia manomboka eo amin'ny 10 kVA ka hatramin'ny 3,5 méga. Hatreto aloha raha ny fantatra dia mivarotra no ataon'ny Materauto fa misy kosa ny mpanjifa ao aminy no mampanofa ny groupe. Tsy ny orinasa vaventy ihany no mampiasa Groupe Electrogene fa misy ihany koa ny olon-tsotra no mividy azy ireny. Amin'ny ankapobeny dia ny olon-tsotra no manomboka maka Groupe Electrogene satria soreny izy amin'ny fahatapahan'ny jiro ohatra nefa koa tsy atao ambanin-javatra ireo orinasa vaventy satria anisan'ny ilainy amin'ny asany mampandeha ny asa ny tsy fitohizan'ny jiro ao amin'ny orinasa. Tsy ny eto amin'ny Materauto ihany no ahitana ny Groupe Electrogene fa anisan'ny mampiavaka azy ny kalitao antsoina hoe service après-vente, ny fahaiza-manaony sy ny traikefany eo amin'ireo marika isan-karazany izay amidy ao aminy toy ny Ferguson raha ny Groupe Electrogene manokana no resahina.